Famerenana miaraka amin'ireo mpitendry no tanterahana androany teny amin'ny lofta. Fotoana hijerena ny pitsopitsony rehetra ao anatin'ny hiran'ny mpifaninana tsirairay entina hanatsarana azy amin'ny fotoana irahana amin'ny mpitendry tahaka izao. Amin'ny mahafany manana ny famaranana azy ihany koa moa, efa mitombo ao anatin'izany zava-maneno entina hanatsarana ny hiran'ny mpifaninana tsirairay. Nampiana feo lafika ihany koa ny hira tsirairay mba hanatsarana azy. Araka ny fahitantsika amin'izao efa betsaka ny zavatra no manina ireo kandida izay mpandray anjara ato anatin'ity lalao famaranana ny Award Generation 2026 ao anatin'ny sélection Madagasikara ity. Nampiana feo lafika, nampiana choriste ny sehon'ireo ankizy tsirairay avy amin'ity famaranana ity. Nisy ihany koa ny fanampiana eo amin'ny lafiny teknika eo amin'ny musicien nampiana ihany koa. Tsy inona moa izany rehetrarehetra izany fa entina ampisehovana fa efa artista tanteraka ireo mpandray anjara ireo, ka eto dia manentana antsika rehetrarehetra any anatin'ny tambazotra tserasera rehetrarehetra any fa efa ao anatin'ny page-ny Real TV ao ny mahakasika ny voting, ao tsika no mifidy an'ireo mpandray anjara izay safiditsika mety hisolo tenany Madagasikara any amin'ny Ouzbekistan. Dia ny ankizy tsirairay avy efa vonona, efa seho miavaka no aseho amin'ity lalao famaranana ity, dia manasa antsika rehetrarehetra tongava maro. Efa mivoaka amin'ny pejin'ny Real TV Madagasikara ihany koa moa ny vote public fisafidianana azy dimy mianadahy izay mendrika hiaro ny voninahim-pirenena amin'ity fifaninanana ity. Laharana voalohany ny raha hisafidian'ny Jaya, laharana faharoa kosa izay hisafidian'ny Davila, eo amin'ny laharana fahatelo i Malala, fahaefatra i Toky ary laharana fahadimy i Ismaël. Efa vonona tanteraka moa izy dimy mianadahy fa ny fanohana ny mpankafy sisa no andrasan'izy ireo raha nambarany. Manentana antsika rehetrarehetra izany mba hifidy ana amin'ny sabotsy io, dia fa misy zavatra homany ao anareo dia aza dimy fa misy vote public ihany koa izay jerentsika ao amin'ny page-ny Real TV Madagasikara. Mankasitraka tompoko. Akory aby magnasanare za Davila mba hifidy ana amin'ny stage final amin'ny page-ny Real TV akao sondage za numéro 2 dia magnasanare mba hifidy ana. Za Malala dia manasanareo hisafidy ana amin'ny stage final satria misy zavatra tsara be anareo indray za mbola tsara noho tamin'ny stage 1 sy stage 2 moa efa tsara fiomanana, efa tena vonona tsara, misy zavatra tsara be amin'ny show ngeza be anareo dia manasanareo hisafidy ana numéro 3 amin'ny stage final dia efa azonareo jerevana amin'ny page Real TV Madagasikara ny resaka voting. Za toky faly manentana anareo amin'ny stage final mba ho tonga maro fa misy zavatra homaninay tsara be amenao anareo, dia efa misy koa le efa misy koa fifidianana ao amin'ny page Real TV Madagasikara dia efa afaka mijery le vote amin'izay ianareo. Akory aby Ismaël manasa antsika rehetra mba ho tonga maro amin'ny stage final, indrindraindrindra fa mba tena hifidy ana efa hitanareo amin'ny page Real TV Madagasikara numéro 5 fidio Ismaël. Amin'ny sabotsy 9 Jolay ho avy izao eny amin'ny Avorianosy ary ny fotoana ao anatin'ny famaranana ny fifantenana ny Award Generation 2024.
ahoana ihany ary tejiro tapaka ty mitony efa mivatsy labozirany boa voanody oui avy dia anankiroa le sy ampiretana tsy mandany avy io fa mafy be sady miaritra be ny labozirany bao sady ngeza be le labozi rehefa metsena azy azadiny mivatsy brike rany bao sy labozi rany bao mafy be sady miaritra be. Vous voulez apprendre un instrument? Que vous soyez un vrai débutant ou un musicien confirmé en quête de perfectionnement, nous accompagnons votre apprentissage pour faire de vous un artiste talentueux. Rejoignez EGM Conservatoire de musique, la plus grande famille d'apprentis musiciens à Madagascar depuis 2005. American et British Academy, une nouvelle aventure commence dans notre école anglophone. Offrez à votre enfant une éducation moderne dans un environnement 100% anglophone, dynamique et stimulant. Enseignement en anglais, encadrement de qualité, activités éducatives et créatives, classes adaptées à chaque niveau. Les inscriptions pour la nouvelle rentrée scolaire sont maintenant ouvertes. 10 à 12 élèves par classe. Contactez-nous pour plus d'informations au numéro